Alan'ny zoma 2 aogostra taona 5 manolotra ny arabo mba piraritso tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka amin'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa zora baritsaona miarabanao mikiarandriambolaza miarabantsika rehetra isatokantrano tafitra ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao sika manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany omenanao ary ny lohateny Nitapany voalohany amin'izay lohateny-baovao izay ary no andeha hoarosoanao izao anomboka androany amin'ny sivoralina ny fiainona ireo voaroroy amin'ny raraboinina 777 misy adimy nomena ny larana malagasy ary lasany Iran afindromaly alina teny anivo ny tendro miady amin'ny kolokolona Pâques ireo atao taratasy mikasika ny raraboinina 777 misy adimy nomena larana malagasy ary ampiasainy ny fitondrana iraniana. Vehivavy iray no hita faty nisy namono teo akaikin'ny lalamby eny amin'ny fasika akadimbahoaka androany maraina feno tsatokantsy ny vatan'ilay vehivavy izay teo amin'ny tendany nonony ny lamosiny ary niboridana ny tapany ambany. Vehivavy pampanofa vatany vehivavy io rano nambarany lambany. Mbola hitantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa dia mitambatra ny feon'ny tanora manerana ny tapany atsimon'ny Afrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra goavana mikasika ny hoavin'ny firenena sy ny faritra. Nifantoka tamin'ny loahevitra ny panafrikanisme ankiasy fampandraisana anjara ny tanora ho amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny fandraisana andraikitra ara-piarahamonina sy ny fianoana an-tampon'ny tanora eo amin'ny tapany atsimon'ny Afrika na ny SAIEF andiany fafito izay tanterana eto Antananarivo. Nodimandry io maraina io teo amin'ny fafito amin'ny valopolo taona ny Ramatoa Céline Ratsiraka velonjara vadiny filoha teo aloha Didier Ratsiraka efa ela izy no fantatra fa tsy salama ary nanaraka fitsaboana izao nindosiny fahafatesana izao tondra anjara briky maro teto amin'ny firenena i Céline Ratsiraka ary anisany nahafantarana azy ny akanjaza manerana ny nosy ny vehivavy Arema. Irosotsika ny antsipiriam-baovao amin'ity alina ity fa dia hanomboka androany amin'ny sivra alina ny fianoana ireo voaroiroy amin'ny rara Boeing 777 miisa 10 nomena ny larana malagasy ary lasany Iran. Nafindro maly alina teny anivon'ny tendro miady amin'ny kolokolo na Pâques ireo atao taratasy mikasika ny rara Boeing 777 miisa 10 nomena larana malagasy ary ampiasain'ny fitondrana iraniana raha ny fantatra omaly alina no namindrana teny anivon'ny Pâques. Ireo atao taratasy mikasika ity rara ity izao alina izao kosa no anatanterahana any fanadihadiana ireo voaroroy rehetra miisa 30 mahery eny anivon'ny Pâques mikasika ny ministry ny fitaterana teo aloha izay anisan'ny voarory amin'ity rara ity dia ny fitsarana avy na ny ACJ no miandraikitra ny fitsarana azy toy ireo amin'ny tanandraikitra ambony rehetra eto amin'ny firenena. Njaka André Mahery. Androany maraina no efa naterina teny anivo ny tendro miady amin'ny kolikoly na Pâques 17 hektara ireo voarory amin'ny rara Boeing 777 miisa 10 nomena larana malagasy ary ampiasain'ny fitondrana iraniana. Miisa 30 mahery ireo voarory tonga teny an-toerana ankoatra ireo vavolombelona misy 4 ireo voatany amin'ny piasan'ny ACM. Isan'izany ny directeur de supervision de la sécurité DSE inspecteur mijery fiaramanidina tany Chine olona roa nanome ilay code transpondeur ahafahan'ny fiaramanidina Boeing 77 miisa 10 nanidina. Ankoatra ilay karana sy ga tompon'ny orinasa UDAN dia miampy olona 12 avy amin'ny orinasa UDAN. Isan'izany ny gardien, ny secrétaire, ny mpiambina mpiasan'ny orinasa UDAN ankoatra ilay karana sy ga sy tompon'ny orinasa. Anisany nampanaotsona kosa ho vavolombelona sy fanamariana ireo mpiasan'ny ACM secrétaire DSE miisa 2, agent 3 mpanamboatra code transpondeur ary ny inspecteur stagiaire iray miaraka tany Chine nijery ilay fiaramanidina. Anentena ireo voarory ny fanomezana larana malagasy ireo fiaramanidina nahafahany misidina. Ny code transpondeur aisa moa dia iray isaky ny fiaramanidina ary miova arakaraka ny firenena nanaovana ny immatriculation. Ny mpiandraikitra ny sotra anabakabaka ilay firenena nanaovana ny immatriculation no manome azy izany ary miova araka ny firenena anaovana ilay immatriculation izany. Ohatra hoe raha malagasy ny immatriculation dia ny ACM no manome, raha ny amerikanina dia ny FAA. Ireny no ahafahan'ny fiaramanidina misidina eny ambony eny ka narahana ety an-tany azy hoe ity ilay fiaramanidina mitondra larana malagasy.
niditra tsikelikely tany Iran moa ireo fiara-manidina ireo rehefa avy niainga tao lanjo Chine, nandalo ny Cambodge, miakatra tany Malaisie, nandalo ny Afghanistan, nandalo ny Pakistan. Nanomboka ny 20 Jona ka hatramin'ny 12 Jolay izany sidina rehetra izany. Niditra ny lanitry Iran tsikelikely izy ireo ka ny iray niantsona tao Mashhad, ny roa tao Shabahar ary ny roa farany tao Zaidan. Ny orinasa Man Air izy ireo rehefa namidy ny Yon Aviation tamin'ny Ma Air ka mpanelanelana anatiny atao hoe co-entreprise, izany hoe Rising sy Ridza an'ilay Udan Aviation izay malagasy no gérante statuaire efa nosamborina. Raha ny vaovao voaray moa dia androany amin'ny 7 ora alina no fiainoana ireo vororoy amin'ny ity rarabo inona 777 miisa 10 nomena lilaharana malagasy ity. Efa ny maraina teo no voantitra teny amin'ny paka 17 hektara ireo vororoy sy ny vavolombelona. Fa mikasika ny fifaninanana Shanna 5 sy 2 kosa miady ny lalao ampahifadalana izay ionan'ny barian'ny Madagasikara sy ny ekipany Kenya izay isan'ireo mampiatrano ity fifaninanana goavana ity. Nampitaina ny rehetra ny lalao teo amin'ny fepitona ara-dalàna satria sarakatsala iray ny roa no rototo tao anatin'ny 70 minitra lalaovana. Tsy maintsy niditra ao anatin'ny fanalavam-potoana araka izany ary dia mbola tsy netsika nisa fanjanona teo amin'ny isa iray no iray io ihany ary dia ao anatin'ny fandakana ny tirobio amin'izao fotoana izao hotsotsoro-mamba isarahana ao anatin'ity fifaninanana ity ao anatin'ity dingan'ny ampahefadalana ity. Aorinan'izao tirobio izao araka izany no ahafantarana na ho tafavoaka ny amin'ny dingan'ny manasa-dalana isika na hijanona treo amin'ny ampahefadalana amin'ity fifaninanana Shanna 5 sy 2 ity. Raha tsy ahifina ny vokatra tamin'ny fifaninanana farany izay netrehantsika izany Shanna izany dia teo amin'ny dingan'ny manasa-dalana isika no raraka tamin'izay fifaninanana izay ary dia niady ny laharana fahatelo ary dia laharana fahatelo no nisy atsika nandritry ny fifaninanana farany tamin'ity Shanna ity. Amin'izao fotoana izao tsika dia miatrika ny tirobio akana ny tapakila indray ekarana amin'izay dingan'ny manasa-dalana izay. Hoampitany amintsika miandalana io ihany ny vokatra mikasika ity ampahefadalana amin'ny Shanna 5 sy 2 ity izay ionan'ny barian'ny Madagasikara amin'izareo mpampiatrano no Kenianina. Hotsitsika hatrany ary aloha ny fampahalalam-baovao vehivavy iray no hita faty nisy namono teo akaikin'ny lalam-by eny amin'ny fasika akadim-bahoaka androany maraina. Feno tsatokantsy ny vatan'ilay vehivavy izay teo amin'ny tendany sy ninono ny lamosiny ary niboridana ny tapany ambany. Vehivavy pampanofa vatana io vehivavy io raha ny nambarany namany tsy mbola fantatra mazava ny antony namonoana azy ary mbola hita tao anatin'ny tatinono ny volany. Hita teo amin'ny 10 metatra miala ny vatany kosa ny kirarony sy ny antsy misy raha neverina fa namonoana azy. Gracian Andriatsitoerina sy Nzaka Andriamahery. Vehivavy pampanofa vatana iray no hita faty nisy namono androany maraina tokony ho tamin'ny 7 ora teto akaikin'ny lalam-by akaikin'ny fiantsonan'ny taxi be eto amin'ny fasika. Ny mpandalo teny atoerina no nahita azy ary nampandre ny polisy misana amin'ny fifamoivoizana eo akaikin'ny lalam-by. Rehefa nojerena ny vatany dia feno tsatokantsy hatrany amin'ny tendany, ny nonony, ny lamosiny ary ny boridana ny tapany ambany. Misha. Saika andeha andady andositra ity vehivavy hita faty ity no notsatoiny ilay namono azy, ny antsy, ny lamosiny, raha ny vinavina. Tsy fantatra ny orana hafatesany hatreto fa raha ny fahitan'ny polisy teny atoerana azy dia omaly alina no nitrangany vono noho ny efa fianjanany vatany. Tsy mbola fantatra ihany koa ny antony namonoana azy satria mbola hita tao anatin'ny tatononony ny volany. Hita teo amin'ny 10 metatra miala ny vatany kosa ny kirarony sy ny antsy misy raha no heverina fa namonoana azy.
Niasiny amin'ny manodidina ny lalam-by eny amin'ny fasika amin'ny aliny ity tovovavy ity raha ny fitantarany namany tamin'ny fitarainana sy alahelo no nilazany fa vola kely no mba azon'izy ireo eny atoerana nefa mbola tratra ny herisetra toy izao ihany. Vola kely ndreny anao fa tsy hoe vola be amina miliara nefa manina manao man'izany raika afaka hitananay anina man'ny zanakay ny alehanay ety dia manina nefa man'izany rehefa tsy mampanohany vola fotsiny anao dia dokony ndrendray makatity ndrendray tsy makatity izany tsy tia onanay sisy matetika dia hoe andeha hitady vola andray zao io dia io nahitana azy io maty io. Raha nambarany manodidina dia ponina teny Asaripody io vehivavy io taloha fa rehefa nisara-bady dia nipetraka teny Anosimahavelona. Fantatra izy ankizy mitady vola tao amin'ny lalam-by eto. Aiza izany mipetraka? Any any Tiapitanandro. Ato ambadika ato. Anosimahavelona. Ary iza nahitany voalohany izany zao no toa tsisy nahita io fa samy mety izy efa mivoaka dodolo vao mahita an'io aty izy ny olona mitangorona io. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nanao fanambarana androany ny sindikany mpandrarany fonja eto Madagasikara fa efa anaty famelomana ireo mpandrarany fonja amin'izao fotoana izao. Maro ireo marary ny mpandrarany fonja kanefa tsy omen'ny fanjakana hafanafany hoy ny sindika androany misedra olana maro ny fandrarana ny fonja tahaka ny tsy fampian'ny isan'izy ireo ny tsifitsin'ny teti-bola ampiasaina eny anivon'ny fonja ary ny fitsabahana andraikitra samihafa atao eny anivon'ny fonja. Manambana ny hitady lalana hafa hanamafisana ny fitakiana nataony araka izany ireo mpandrarany fonja ho hatrany ny sindika efa nisy ny fampiresahana maro natao tamin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany saingy zary raha ny 100 fangatana ihany no voavaly hatramin'izao. Mamitiny Andrembololona sy Eric Ranaifson. Efa maro ireo fionana tamin'ireo tompona andraikitra isanjokajy eo anivo ministeran'ny fitsarana nampahafantarana sy niresahana mikasika ireo olana sedray ny mpandrarany fonja hoy ny sindika SPAP. Maro lafo mantsy ireo olana iainandreo mpandrarany fonja izay misy fiatraika mivantana amin'ny kalitaon'ny asa ataon'izy ireo fa indrindra amin'ny lafiny mahaolona ireo mpandrarany fonja. Anisan'ny olana goavana ny tsy fampiany ireo mpiandro fonja kanefa ny fanjakana miroso amin'ny fampitovana tranisan'ny fonja eto Madagasikara. Olana goavana ihany koa ny lafiny teti-bola ampiasainy ireo fonja amin'izao fotoana izao. Iarahantsika mahita angamba amin'ny conseil des ministres izay mivoaka isan-kerinandro fa efa nivoaka daholo ny poste budgétaire ho an'ireo ministère force sy paramilitaire fa ny mpandrarany fonja amintsika miresaka zao mbola tsy nahazo poste budgétaire nefa tena tadiavina dia tena tadiavina izany amintsika miresaka zao satria vitsy ny mpandrarany fonja iarahana mahafantatra ny fitombon'ny fonja manerana ny nosy fonja vaovao izay aorin'ny fanjakana iarahana mahafantatra ny fitombon'ny voafonja ny mpandrarany fonja nefa vitsy dia tena vitsy. Eo ihany koa ny fangatahana budget manokana ho an'ny lehibe ny fonja satria iarahantsika mahita angamba ny ezaka ataon'ny ministra amin'izao fotoana zao tena miady amin'ny kolikoly nefa ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ireny fonja reny ny akabeazany dia lehibe ny fonja no manao tous les moyens na ireny hitantsika angamba reny voiture cellulaire mitondra voafonja eny anivon'ny tribunal reny akabeazany reny lehibe ny fonja no mamoaka am-poso amin'ny karamana fa tsisy volan'ny ministera na kely ary. Efa manomboka tsy zakaintsony tsy famalina ireo fitakiana natao ho hiatrany sendika ny mpandrarany fonja manambana ny tady lalana hafa namafisana ny fitakiana nataon'izy ireo manoloana izany. Azo lazaina efa tapitra ny voie de recours satria efa 4 fois zay nona tamin'ny andriamatoa ministra efa ngamba eo amin'ny 7 fois zay nona tamin'ny andriamatoa ramatoa tale général fandrarany fonja misy ny fampiresahana misy ny fiaraha-midinika fa hatreto aloha efa manomboka efa ho any amin'ny hafa ngamba efa ho any amin'ny zavatra hafa ngamba zay raha toaka mitoy izao zavatra zao. Anisan'ny fitaovana iray hoentin'ny sindikany mpandrarany fonja eto Madagasikara mitondra vahaolana mivantana amin'ireo olana samihafa ireo ny fanavaozana ny sata feny mpandrarany fonja izay efa lany andro efa tafapetraka eny anivon'ny anteny miram-pirenena
Ny volavolan-dalàna mikasika io sata vaovao io. Amatra ny anjara ndraiky ny mpandrarany fonja tsy isy fitsabana amin'ny asan'izy ireo hanome lenta ny mari-pahaizana azo aorian'ny fiofanatao. Eny anivo sekolim-pirenena manofana mpandrarany fonja fa indrindra hanome lanja ny andraikitra mivantana ho andro lehibe ny fonja io sata vaovao io hoy ny sendika. Vaovao tsara vao milatsaka vao zao ho an'ny Shanna 520 satria dia tafitany amin'ny dingan'ny manasadalana ny barian'ny Madagasikara rehefa nandavoandro zareo Kenianina Papetrano tamin'ny alalan'ny tir-au-but 4-3 raha tsy aivina ny avozotrin'ny lalao tamin'ity anio ity nitarika tamin'isa rainy ohatra ny Kenianina teo amin'ny fizara-potoana faharoa ampidirany zareo an'izay baolina nitarihany voalohany izay raha nisaraka sala ohatrany nandritra ny fizara-potoana voalohany nosalain'ny malagasy zany baolina izany ka irainoray no nisarana teo amin'ny fotoana ara-dalàna tsy maintsy niditra araka izany tao anatin'ny fanalavam-potoana tao anatin'ity lalao ity ary dia mbola nijanona ho rainoray ny isa tao anatin'izay fanalavam-potoana izay ary tsy maintsy niditra teo amin'ny tsotsoro mampa-isarahana na ny tir-au-but zany ahafantarana izay azo ny tapakila ho any amin'ny dingan'ny manasadalana teto no ny voan'ny barian'ny Madagasikara ho mpandresy tamin'ny alalan'ny tir-au-but 4-3 tao anatin'izay daka ny tir-au-but izay rainy tsy maty ho an'ny barian'ny Madagasikara raha roa kosa no tsy tafiditsy ho andro zareo Kenianina ary dia tafitany amin'ny dingan'ny manasadalana ao anatin'ity Shanna 520 ity indray araka izany ny barian'ny Madagasikara ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay vokatra tsara ho an'ny barian'ny Madagasikara zora-barotsona ary izany efa eno any ambadibadika any zany iorakoraka ny mpakafy baolina kitra atao anatin'izay fahazona ny fandresena izay indray karahantsika midingan'ny manasadalana ary dia mbola mitoytsika zany ao anatin'ity Shanna 520 ity. Eny ary anisany tena angajiny mikarany molaza moa ny resaka fanatanjahantena tahaka ireny ary arany tokoa raha toa ka ho faly isika malagasy satria fandresena ho an'ny malagasy rehetra mihitsy voninahitry Madagasikara no narova ny baria tao anatin'iny lalao izay tena niady sy nampitaintaina teo iny satria izahay ao ambadika eo dia mijery ihany koa sady manolotra ny vaovao. Aleoloha verenantsika indray ny fampalalam-baovao fa dia nitanterana tao io sy androany ny redynamisation na ny fameloma maso ny antoko TGV ao amin'ny faritra Iorombe ary niazo ny io sy andray androany ny filohelevitra ny anteny Mirandoolona misana ny faritany atsimo Nicolas Rabe Mananjara rehefa atao Isandra izy omaly ary nanotrina azy ihany koa ny solombavamboaka ny Isandra Rahoto ramatoa sekretera nasional ny antoko TGV ihany koa amin'ny faritany ny Fianaratsoa Razavinjato Aurélie dia tarika ity hetsika goavana niarana tamin'ireo olombe maro sy ny vahoaka atao UCT isan'izany moa ny filohelevitra ny anteny miram-pirenena izay ao amin'ny faritany ny Fianaratsoa ary ateo ihany koa ny solombavamboaka ny Akora ny solombavamboaka ny Vohibe ny solombavamboaka ny Osy Mirala sy ireo mpiatroka TGV maro ao amin'ny faritra Iorombe mbola mijoro ary mafiorina ny antoko TGV ao amin'ny faritra Iorombe ho ireo mpiatroka ka tsy hiova na inona rivotra politika mandalo ary nasion'izy ireo tamin'ny fahatongavana marobe izany androany. Toy izao ary ny vaovao ho tanterany Paulin Rakotoarso izay any atoerana amin'izao fotoana izao. Lany tamin'ny 2020 voalohan'ny sinady vaovao Rakotondramanana Solofitainy izay hitondra mandritry ny 3 taona ny sendika ny mpitantana raha-mpanjakana sivily. Misy 477 ireo mpitantana raha-mpanjakana sivily voasoratra anariny nandritry ity fivoriam-be ara-potoana ity. Ny 477 tamin'izy ireo no mifidy. Vato 100 kosa no azon'ny Paolo Emilio Raolinarivo izay filohan'ny sinady teo aloha nanamafy ny filoha vaovao fa vonona ezaka metraka tokon-draharaha mendrika ho an'ny tany sy ny firenena. Anisan'ny tanjonay zany nametraka syndicat fort zany hoe afaka miaya ireo namana administrateur civil rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa manoloana ny atsonjay maro samihafa izay mahazo azy ireo. Manaraka an'izay dia ezaka ihany koa tsika metraka tokon-draharaha mendrika ho an'ny tany sy ny firenena satria ny administrateur civil ny syndicat national ny administrateur civil na ny sinady dia manao tolo-kevitra amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena. Ny administrateur civil dia tsy mbola namitaka fanjakana
ary tsy hamitaka fanjakana mandrak'izay ka ny filohan'ny syndikan'ny mpitatandrara-panjakana sivily na ny sinady no mpitondra tenin'izy ireo amin'ny androm-panjakana samihafa ka tsara olona manana fahendrena mahay mifandray amin'ny olona ary mahay mifampiraraha amin'ny olona ho ny filohan'ny antenimera-pirenena. Ny corps administrateur civil dia corps interministériel. Zany hoe zany ny administrateur civil afaka miasa amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka zany manana ny maizy azy zany ity corps administrateur civil ity dia mila olona manana fahendrena, mila olona mahay mifandray amin'ny olona ary mifampiraraha amin'ny olona ihany koa ny mitondra an'ity syndicat-ny administrateur civil ity. Tonga nandray anjara tamin'ity fivoriana ara-potoan'ny sinady ity ny ministry ny antany amin'ny mampitantatra ra-panjakana sivily azy. Tsy misy natao tombo sy ala ny fifidianana satria samy zanaka trano avokoa izy. Samy zanaka trano ministèrany intérieur dia tsy misy natao tombo sy ala fa izay lany eo dia miara-miasa amin'ny ministèrany intérieur sy amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra. Ezahana izay tsy ampifiloatra ny rehetrarehetra. Eo amin'ny fampiresahana amin'ny ministère sasasasany ihany koa satria ny effectif statutaire ny administrateur civil ny efa ambonimbony. Tao anatin'ny fangararana tanteraka ny nanatotosana ny fifidianana sinady androany raha ny nambaran'ny ministry ny ato tany hatrany. Na itsika avy hatrany tany atokantrano fa ny fifidianana izay ho filohan'ny syndicat-ny administrateur civil na ny sinade iny vaovao narahantsika teo iny ary dia fa iny moa zany ny voka-pifidianana nandritra iny fifidianana no tanterana teto Antananarivo androany iny. Mbola ho arahantsika rehefa avy eo ihany koa ny mahakasika ilay fameloma-maso na ny redynamisation any antoko TGV any amin'ny faritra Ioromé tao io sy androany izay natrehan'ny filoham-hevitry ny Antenimera-olona Andriamatoa Nicolas Rabemananjara tamin'ity androany ity satria moa mbola tsy vonona ny sary mahakasika izay dia andao ary aloha rahantsika ny resabe izay vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ny pejany vice-président du Sénat Nicolas Rabemananjara no izao fahalasany Ramatoa Céline Ratsiraka vadina velan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka dia manao ny fiara-miory amin'ny fianakaviana ny tenako filoham-hevitry ny Antenimera-olona ny sanana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara. Isan'ny nampiavaka ny Ramatoa Céline Ratsiraka ny fiarovana ny vehivavy manoloana ny fampijaliana ataon'ny vadiny ary ny famaizana ireo lehilahy manao herisetra mivantana na akolaka ny vehivavy mandriam-piadanana. Ramatoa Céline Ratsiraka. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info officiel mampafantatra nodimandry androany maraina Ramatoa Céline Ratsiraka Velonjara vadina velan'ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ny pejy Andry Rajoelina mampafantatra miompona alahelo amin'ny fianakaviana ary miondrika mpanajany ho anatrehan'ny fahalasana ny tompoko vavy Céline Ratsiraka vadina velan'ny filoha Amiral Didier Ratsiraka ny tenako olom-pirenena nanamarika ny tantaran'ny firenena Ramatoa Céline Ratsiraka ko amin'ny anaran'ny voaka malagasy iray manontolo no hitondrako ny teny fankahirezana ho an'ny zanany sy zafiny ny havany sy ireo rehetra akaiky azy. Ny pejy Rina Rakotomanga mampafantatra samy nakakotra kefa ary ny anarako zavatra maro na ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka na ny vadiny Ramatoa Céline Ratsiraka Velonjara. Misy anekdoty kely reto tantaraiko anareo fa tsy arovako azy ireo. Onzahay ankizy dia niakatra namonjy ny 4 Jona tetsy Mahamasina foana isa-taona ary nianatra nanao défilé sy hika-pitolomana. Ramatoa Céline Ratsiraka sy ny ravaviny Ramatoa Hortense Ravelson Mahasampa nandray sy nikarakarana teo amin'ny tokotan'ny Ambotsoroatra ambany nandritra ny 4 andro ny meloa ny fetim-pirenena. Mianatra izay tamin'izany manao matso, mianatra dimy rindra, manao jupe gris sy ambony akanjo mena, misy soratra arema sarin'ny filoha Didier Ratsiraka eo ampovoany. Nampianarina anay ihany koa ny fahalalam-pomba sy ny fanajana ny sainam-pirenena sy ny hira-pirenena ankoatry ny hika-pitolomana sy ny hiran'ny antoko arema. Rehefa lehibehibe indray ny tenako dia niaraka tamin'ny raiko nandeha namonjy ny fivorian'ny mpiatroka arema dia mandeha mitokana akanjaza mikarakara ny toerana fanomanana ny fampianarana sy fanofanana ireo vehivavy mpikambana tao amin'ny varema sy ireo vehivavy malagasy indrindra teny amin'ny tontolo ambanivohitra.
Ataony asa tanana no manjaitra ny nandro sakafo, mamboly, kazaha, vary, voanjo, onemba. Teto faritra maro aho tamin'izany. Entitra izy ary mahitsy fiteny fa mahay makafon'olona ihany koa. Mehomehy foana izy sady somary miketrona kely izay. Mampisy charmazy ilay izy satria tonony reny mihitsy. Que son âme repose en paix et qu'elle retrouve son amiral de Marie. Ny pejy Roland Ratsiraka mampafantatra na vita be izy ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny firenena ihany koa ary nanehoany fitiavana tokoa isika. Mandriam-piadanana tata Céline. Elle a tout fait pour sa famille et pour le pays. Elle nous a donné beaucoup d'amour. Repose en paix tata Céline. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra tovovavy iray. Mpiala sasatra lasan'ny onjan-dranomasina tao Masikandrongo 10 point Malmaraina. Ny farimbona nanavitra azy tamin'izany ny mpanjony sy ny zandary ka afatra somatsara ny tenany. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra pétanque Masters étape fadiny nasy fandresena miavaka i Madagasikara rehefa nandresy an'ny Frantsa tamin'ny isa tsy nisy valo ny 17 teo amin'ny famaranana ka nibaty indray ny amboara. Mikarandremolaza misy ambiance be ao ivelany ao amin'izao fotoana izao manoloana izay fandresena nentin'ny Barea any amin'ny tranona izay efa any moa ny mpakasary sy ny mpanao gazety amin'izao alina izao maka an'izay ambiance ohatrohatry ny ahoana ny ambiance ao ivelany ao tokotany ao efa hitana ihany koa amin'ny tambazotra tserasera ny eny 17 hektara rehetrarehetra eny efa tena hoe mifaly ny vahoaka mifaly ny olona ary tena hoe afaliana goavana be tamin'ity androany ity. Ndray vao mihaino ohatran'izao fa elaela kely zay zany tsy nisy fiainana ohatr'izao dia izao ndray mba mahafinaritra amin'ity sanina ity tafitany amin'nydinga manasadalansika zava-dehibe zao na ny tontolo baolina kitra. Ya mbola hoentina eo ihany izay fanadiadiana hoentin'ny mpakasary ny TV Plus Madagasikara satria izay moa dia vonona foana ny andefa ny ambiance sy ny zava-mitranga rehetra ato anaty ny vaovao mivantana satria dia mivantana ny fampahalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara iverenantsika ary ny vaovao hoe makasika ilay redynamisation na ny fameloma maso ny antoko TGV tany iosy izay natrehan'ny filolefitra nateny miarandoolona Nicolas Rabemananjara tamin'ity androany ity ndaharo aratsika miaraka amin'ny Paulin Rakotoarso. Niofaofa ny loko volomboasary teto iosy androany nandritra ny redynamisation anafa ny etsiketsehana ny antoko TGV ato amin'ny faritra Yorombe satria dia nahatonga solotena avokoa ireo komina raiky amin'ny telopolo ato anaty ny faritra Yorombe. Mbola mafiorina ary tsy azo ozongozonina ny antoko TGV ato Yorombe ho ireo mpikatrika sy mpiray-donakafo nandritra ny fandraisam-pitenenana. Betsaka ny zava-bitan'ny filohan'ny Repoblika izay sady filohan'ny SADC no filoham-panorana ny antoko TGV Andriamatoa Andry Rajoelina ka ho TGV hatrany izy ireo ary tsy hiova na inona rivotra politika mandalo. Tsy mora ny lalana no diavina any Avaratra any Rivomahery ao koa nefa ny Ota Fasao ny mampiavaka ny tena olona resy lahatra ninona rivotra mitsoka eo foantsika Ramatoa sekretera nasional eto anao ray aman-dreninay dia anao reninay ato anaty fahatany fianarasoa indreto zahay TGV zay mpikatroka solotena avy any anatiny ampandrafinahitra any manome toky anao zahay fa ny TGV dia sy voaozongozona na iagnino na iahanakory fa dia eo zahay volona miaraka amin'ny filoham-pirenena tompolahy tompovavy. Isan'ny mamafiorina ny antoko TGV ny fananana olom-boafidy maro izay manamaro toerana ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina satria raha ato amin'ny faritany Fianaratsoa dia solombavambahoaka 2 dia miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina avokoa. Eo anivony anteny miarandoolona indray kosa dia 9 amin'ny 12 dia miaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina fa indrindra ireo ben'ny tanàna maro izay voafidy tamin'ny anaran'ny antoko TGV manerina ny Madagasikara. Mila porofona amin'ny rehetra araka izany fa mahavita azy ny antoko TGV amin'ny alalan'ny fanohanana ny politika pampandrosoana izay tanterahany fitondram-panjakana ankehitriny misokatra amin'ny rehetra tia fampandrosoana ihany koa
ny antoko TGV. Ka eto dia anamafy amintsika mbola mitoy ny ezaka ka fisitsika tsirairay avy ary tokony hitondra namana fahazamanakato baravarana. Efa mandafaharoa dia matofilo zao a tsy hoe filohan'ny Madagasikara fotsiny izy amin'izao fa nanomboka tamin'ny alahady teo a dia filoha mpitarika ny vondrona SADC izany hoe firenena 20 aty amin'ny faritra Afrika Atsimo Atsinanana ka izy mitarika azy mba hitondrana avolenta ny fampandrosoana eto anivon'ny faritra 20 vo faritra anatin'ny SADC izay. Tena bravo izany dia mila miakatra ambonimbony koa fijerentsika TGV, mila porofontsika fa mahavita azy mamonjy antsika zao mandafaharoa zao velona ny malagasy, milamina ny malagasy, voavahan'ny olana dia mitombo ny fitokisan'olona nandrenandrematofoloha miaraka amintsika rehetrarehetrareo a. Tonga niatrika ny lanonana teto io Androany ny filohalefitry ny Antenimierandolona misana ny faritany Atsimo Nicolas Rabe Mananjara ary nanotrina azy ihany koa ny solo-mavombaoaka ny Sandra Rahoto raha tao Isandra izy ireo omaly. Niatrika ny lanonana teto ihany koa ny sekretera nasional antoko TGV ato amin'ny faritany Fianaratsoa Rajafinjato Aurélie. Ny filohalefitry ny Antenimieram-pirenena misana ny faritany Fianaratsoa Aingonambinina ny solo-mavombaoaka ny Osiroala, ny solo-mavombaoaka ny Akoro, ny gouvernoura ny faritra Orombe sy ireo mpikatroka TGV ato amin'ny faritra Orombe. Nakasitraka ny fahatongavan'ny filohalefitry ny Antenimierandolona izao ireo mpikatroka TGV. Vice-président, manaiky mavesatsanao ny sandrana aloha dia mato vice-président hoitany igny ary ianao tena mpankatỳ tokoa ary miaraka aminay foana rehefa tonga zahay manasanao dia ozy anao hoe ho tonga ao. Ity no fanetsiketsena ny antoko TGV no tanterana voalohany tato amin'ny faritany ny Fianaratsoa. Efa nampahafantarana ny mpijery teo moa zany mika fa ho alefantsika eto ny ambiance satria ny ivelany any dia tena mikitabo, misy mitsika soufflé, misy miorakoraka faly be dia efa vonao zany ilay fanadiadiana mahakasika an'izay. Makalaza ny fandresena azo mipariaka amin'ny tidina ny ampahifadalana ity ny olona dia mivoaka eny amin'ny arabe amin'izao fotoana izao orakoraka tsy fandrenesana afaliana tsy ompitratra mitazana amin'ireo olona marobe amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa moa zany dia manao ny fanadiadiana rehetra manodidina an'izay amin'izao ora sy fotoana izao ary dia misy mifanehoan-kevitry ireo mpakafiny baolina kitra atao reniny atao hoe fandresena mezinezina iny satria dia nampitaintaina ny lalao teo afaliana be zao satria dia tafavoakintsika andeha rahantsika ny fanehoan-kevitra ireo olona ireo sy izay hoe ambiance be amin'ny afaliana fankalazana ny fandresen'ny bariazy.
tena tsara ny zavatra niseho tao nefa tsy haintsika miprofite an'izay nanarona koa tsika ohatrany tazatazika tao amin'ny 90 minutes ohatrany tena hoe tokony azo resentsika izy tsika nefa ohatrany iantrana an'izay hoe le tena hoe iandry penalty kanefa ka 15 minutes koa raha dia mbola tena hita koa fa fanaitainana tao anatiny ka tafapitsika tao anatiny sorana manokana ao anatiny zay rehetrarehetra mipianto tsatsotsika izy satria tena taniny tena totony tena zavatra lazahoantsika fandresena dia miaraba tena miakasisaka mitolotolo mitokana aloha dia faharoa izy rehetrarehetra zay na falitsika fa tena hoe tafakatra amin'izany ary tena mbola tantara tena misokatra ao anatin'ny baolina kitra ny tao anatin'ny tena fandeana ty variasanina ty ka makasitraka tena matoava miafa na ho aztsika ny final na tsy ho aztsika efa tena toerana lehibe ho antsika Madagasikara zany ka aokotsika ifaly barea tamparany merci. tena hoe ambiance be ary afaliana tena afaliana goavana ho an'ny malagasy rehetra mihitsy ity alina ity ary ohatrohatra reny ilay ambiance amin'ny faritra rehetra mihitsy mika eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo koa inona fa samy miara-mifaly avokoa ao anatin'izay fandresena noentin'ny Bariany Madagasikara izay fa dia mbola hoentina aminao ao anatin'ny vaovao rapitso ao anatin'ny kianja ao anatin'ny tanjaka amin'ny alady zao ny makasika iny lalao nafinaritra sy napietsi-po sy napeta-po ho an'ny malagasy iray manontolo iverenantsika ny vaovao ary fa dia olana saika amin'ireo firenena 10 mandrafitra ny SADC ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra fa tsy ny eto Madagasikara ihany hoy ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny SADC. Atepaka maro no andrasan'ny firaisamonim-pirenena marafitra ny SADC amin'ny filoha malagasy Andry Rajoelina amin'izao fotoam-pitantaran'ny SADC zao raha ny nambaran'izy ireo ny fahalalana maneho hevitra ny fijerena ny lafiny fanabeazana ary ny fampitsarana ny fanavakavahana amin'ny malasy mavavy. Ireo no anisan'ny nisongadina tao anatin'ny tolokevitra narosin'ny firaisamonim-pirenen'ny SADC mbola manana 5 taona i Madagasikara natanterahana ireo fitakin'ny firenena SADC hoatran'ny firaisamonim-pirenena Eliza Hermanna sy Eric Ranefson. Tsy ny eto Madagasikara irery ihany fa saika olana ao anatin'ireo firenena 12 mandrafitra ny SADC ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra hoy ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny SADC. Niainga avy tamin'ireo zava-misy sy olana iraisan'ny firenena SADC no nandrosoan'izy ireo tolokevitra amin'ny fanjakana malagasy anatsarana ny fitantanana ny SADC ho an'ny 5 taona manaraka. Anisan'ny notsindriana tao anatin'ny dinika ny iraisan'ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny SADC ny fampitsarana ny fanafikavana eo amin'ny mahalasy mahavavy izay zava-misy amin'ny firenena Afrikanina. Any amin'ny firenenan-kafa efa mahatratra 50 isanjato ny taham-pandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra politika ary efa misy izany vehivavy filoham-pirenena izany. Ny ato anatin'ny firenena SADC anefa mbola tsy mahatratra 10 isanjato akory ny taham-pandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra politika raha ny fanazavana. Tsy ny lalàna na ny politika intsony arak'izany no olana fa ny fanatanterahana hoy ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny SADC raha nanaitra ny Madagasikara amin'ny ity fiampitom-pitantanana vaovao ny SADC ity. Naterina teny nivy ny ministeran'ny ponina sy firaisan-kina moa ity tolokevitra ity ny tolakandro teo. Mbola makasika io vaovao izay hatrany dia teboka maro no endrasan'ny fiarahamonim-pirenena mandritra ny fitantanan'ny filoha malagasy ny SADC amin'izao fotoam-pitantanany izao raha ny nambaran'izy ireo ny fahalalana maneho hevitra ny firenena ny lafiny fanabeazana ary ny fampitsarana ny fanavakavahana amin'ny mahalasy mahavavy. Ireo no anisan'ny nasongadina tao anatin'ny tolokevitra naroson'ny firaisamonim-pirenena ny SADC. Mbola manana 5 taona i Madagasikara anatanterahana ireo fitakin'ny firenena SADC hoatran'ny firaisamonim-pirenena. Eliza Hermanna, Eric Ranefson. Lalantsaina maolona ny fitsinjovana amin'ny fahasalamana eto Madagasikara hoy ny anivon'ny communauté royale ny princesse Ratsimamanga
mbola maro mantsy ireo olona mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana, anisan'izany ny tenany izay mampiasa ny plante médicinale. Robiroby ireo mpamokatra tambavy sy fanafody avy amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsy misy maratsy ny fitsaboana nentim-paharazana saingy tokony hifanaraka amin'ny ara-tsiantifika hatrany izany mba tsy hanimba ny vahoaka malagasy. Raha nambarana nanamafy ny mazava-dehibe ny fanomezan-danja ny fahasalamana ny prinsesy Ratsimamanga. Eto dia tena te-hanentana ihany koa ny malagasy dia nanana an'ilay atao hoe fitsaboana nentim-paharazana. Ary io fitsaboana nentim-paharazana io dia saika mbola ny rehetra izay lavitra ny fitsaboana amin'izao dia mampiasa an'io. Io tsy misy maharatsy azy rehefa mandeha araka ny siantifika ilay izy izany. Za moa amin'ny Ratsimamanga mazava ho azy fa mampiasa be dia be ny atao hoe plante médicinale zao ny filazantsika azy fa nefa kosa tsy maintsy ampiarahana amin'ny ara-tsiansa ilay izy mba tsy hanimba ny vahoaka malagasy. Ny tsy fampinentimana anarana fitsaboana eny amin'ny tompom-pahasalamana ihany koa no anisany voatery mampirona ny olona sasana ny fitsaboana nentim-paharazana. Nisy arak'izany fizahan-pahasalamana ho an'ireo mponina manodidina ny rovan'i Madagasikara izay toy ny hetsika diatana, tanam-pirenena vita amin'ny diatana ny Malagasy Amanarivo, natao tao anaty ny fankalazana ny 20 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Nanao fiara-miasa izay tamin'ny communauté royale de Madagascar sy ny vondrona ara-pahasalamana OM moa zany sy ireo pharmacie izay nanampy tamin'ny fanomezana fanafody ho fizaha-pahasalamana maimaimpona ho an'ireo olona izay mipetraka ety amin'ny manodidina ny rova manokana aloha ny amin'ny androany fa maniry sy mikasa moa zany izay amin'ny ho avy anitatra bebe kokoa an'izay tetikasa tanterahana izay. Ny olona izay natao fizaha-pahasalamana androany no hisy fanaraha-maso izy ireo anatin'ny 3 volana manaraka. Fa nodomandry androany maraina teo amin'ny 7 taona ny Ramatoa Céline Ratsiraka Avelonjara vadin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka efa elaela izy no fantatra fa tsy salama ary nanaraka fitsaboana izao nendosany fahafatesana izao tondra anjara biriky maro teto amin'ny firenena i Céline Ratsiraka ary anisan'ny nahafantarana azy ny akanjaza manerana ny nosy ny vehivavy Arima Abramrazavy. Aterana ny an'ny rehetra raha nandreny ny vaovao io maraina io nendosany fahafatesana teo amin'ny 7 taonany ny maraina teo Ramatoa Céline Ratsiraka teraka Avelonjara vadin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Raha ny fantatra dia fanarary fotoana elaela ny tena n'izo nendosany ny fahafatesana izao. Nametraka tantara teto amin'ny firenena i Céline Ratsiraka. Efatra ny zanak'izy mivady dia Olga, Sophie, Yannick ary Xavier. Na dia tsy niseho sehatra firy teo amin'ny politika aza teny iraniana sy teo anilany ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka hatrany nandritra ny fitondrany izy raha teo novadin'ny filoham-pirenena ela indrindra teo amin'izany toerana izany. Ny taona 2024 no namorona ny fondation Céline sy Didier Ratsiraka ny fianakaviana Ratsiraka. Anisany nahafantarana azy ireo ny fametrahana ny akanjaza manerana ny nosy, ny vehivavy Arima, ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra. Raha antsika ny fijoroana vavolombelona fitsifitsy ho an'ireo nafantatra azy. Ny akanjaza, ny zaramira na ilay lalàna mampitovizo, ny mpivady, ny vatsim-pianarana ny ivelany na bourse extérieure, ny nankongavany Père Pedro teto Madagasikara izay izy Daniel Mitterrand no anisan'ny tompo-marika tamin'izany no tena nahafantarana ny tovovavy Céline Ratsiraka. Izy ihany koa ny dia nandrato fianarana ambony normalienne ary espagnol sy anglisy no rantovany tamin'izany fotoana izany. Koa dia mamangy ny fianakaviana iray manontolo sy ny vahoaka malagasy izay maro dia maro no nobeaziny. Oui, Didier Ratsiraka au anatin'ny bokiny. J'ai dit à ma femme en 1965, tiens, c'est marrant, je me vois Premier ministre ou président. Elle m'a répondu, il n'y a pas de poste de Premier ministre. J'ai dit, alors peut-être vice-président. Na dia tia tany lavitra avy dia matsiavo amin'ny lasany madame présidente zao zany dia miravy finoanana ho an'ny fianakaviana. Ny tena natsiavako azy zany tamin'ny 2006 va tonga taty Paris madame Zafy dia zaho no nampanao réconciliation ny président Ratsiraka sy ny président Zafy tao alohany io
dia tonga koa zany madame Zafy dia noentiko tany amin'ny madame Céline dia nitatahoany madame Céline taminazy zany tamin'izay hoe madame Zafy toujours pris sa place. Zay ozy izy a efa nianatra taty zay tao mbola jeune fille dia tonga tandafo izy madame Zafy dia taminay nipetraka dia za ozy ny samboko no nalainy nefa ny pourtant za ozy zokony a misy any Solange ozy a misy any Yolande eo ozy izy dia navy kozy 91 izy za première dame ozy nalainy madame Zafy kozy izy ny place kozy lasa première dame koa izy nataony ka 5 zay nanaovany azy avy eo moa izy koa zany teny hoe efa vacances zay a dia manao vacances any amin'ny madame Zafy any amin'ny sud-est ka tamin'izay no zay sy madame Avelson Mahasampo izy tamin'izay no nandeha tany dia hoe teneniny za hoe andao tsika hiva ka mbavako hiva io izy ambako hoe andeha hisanty dia zany nanontany any madame Avelson inona zany hiva ataotsika kay ozy izy le zavatra tsy hoe mihiva fa andeha hilalao ny dikan'ilay hoe mihiva zay zany fahatsiovana kely amin'ny madame dia mandrem-piadanana madame. Andrasana ny fandaharam-potoana avy amin'ny fianakaviana ary ampitaina eto ihany araka ny fahazahoana izany. Fanorona bebe kokoa tany amin'ny fiainam-pirenena ny faneho-kevitra tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana tao amin'ny Radio Plus androany tao ireo laza fa tokony hojerena akaiky ny sosialim-bahoaka tetsy ankilan'izay nefa dia tao ireo laza fa tena manao ny asa ny filoha ary mamaly ny filan'ny vahoaka nareo hoarantsika ny sombony tao anatin'ireo faneho-kevitra tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM androany. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Nanambara Madame Hermine nandroany tao anatin'ny faneho-keviny tokony tsy mifanaratsy isika mahavita azy ny fitondrana amin'izao fotoana. Tsy izany koa no tokony foto-kevitra entina mijoro hoe fanaratsina fa mila mijery mahitsy dia mila misokatra ny mpanasa ny maso-tsaina dia mahita mivelatra fotsiny tsika izao hoe iza ny manao inona fa amiko aloha fomba fijeriko ihany koa nena miezaka tena mamaha olana le fitondram-panjakana ankehitriny ary tena manao izy na vita petsaka lavitra noho ny vitany tany aloha izy. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Skay avy any am-panitokana mbola marobe ireo lesoka hita amin'ny fitondrana amin'izao fotoana ny fampanantenana tsy tanteraka sy ny tsy fijerevana ny sosialim-bahoaka. Misy kompetensy be zany le fitondrana mila manaiky nareo hoe tsy nahava tady foana fa maty io nataonareo io fa tsy nisy ninona nataonareo zany teto ny périphérique caprice io ny problème ny gasa social zay zany ny problème ny gasa fa social ny problème nay jiro ohatra zany le nampanantenana zany ny tanterahany. Demokrasia mivantana. Ho kosa Monsieur Lala avy any Ambohidratrimo marobe ireo foto-drafitrasa efa vita ary tena mamaly ny filan'ny vahoaka. Rova Manjakamiadana, Colisée ao anatiny dia midina etỳ ambantsika kianja ny Baria koa etỳ Andotapity misy manara-penitra hôpitaly io rehefa fantatrareo kianja ny Makia ny Coliseum eny Ambohidratrimo alakamisy manara-penitra anankiray ny train urbain io ambarina ny téléphérique efa miakatra ny kianja fanaovana hira gasy dia sy ireo lalakely natao atsefatsefany any rehetra ny fanatsarana hatramina daban-jordiro tsy tenenina tsony ny zavatra hafa fa reny ny lalana miteraka resabe misy rokady be dia be vita ary tena mamaha olana maro dia izay mampirisika hatrany fitondram-panjakana taretin'ny Flo Joel alefa gasikara tsy maintsy mandroso. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany. Makasika ny fampianarana kosa indray dia ny valy io arivo ny fanadinana baccalauréat ho an'ny faritany Antananarivo. 7.7 isanjato ny tany fafana baccalauréat ho an'Antananarivo mbola isy ny fanaraha-maso farany melony amoana ny valim-panadinana taorin'ny fanapahana ny noty farany ambany izay nofaritana ho 10 amin'ny 20 ny maraina teo anatin'ny 3 andro farafatarany no ivoaka ny valim-panadinana raha ny viny antony maro kosa
no mahatonga ny fiainan'ny tapahafahana io fa tsy noho ny lafiny fanabeazana ihany hoy ny filoha-lefitry ny université n'Antananarivo androany mamiteny sy Eric Ranaifson. Mandidina ny 7.5 amin'ny 300 ny tany fidina ny fahafahana fanadinana ho an'ny ity taona 2024 ity raha nivaliny ny fanapahana note farany ambany maraina teo teny Ankatso 7.5 mantsy ny tany fahafahana fanadinana baccalauréat 2024 raha toka 4.5 izany tamin'ny Tondas nofaritana nandritra ny fanapahana note farany ambany androany pa isa 10 na fahana baccalauréat raha ny fanazavana voaray ahafahana mampiakatra ny lenta ny fahaizandreo mpianatra ny fampiakarany note farany ambany ahafahana fanadinan'io tsy maintsy mbola andalo fanaraha-maso kosa ireo note rehetra mialohany amoana ny valim-panadinana ofisialy. Zareo amin'ny informaticien sy ny correcteur rehetrarehetra mandamina an'izay midina ny tapahafana antony maro zany io tsy voatery hoe ety amin'ny baccalauréat no hitsarantsika hoe any fa io ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara mihitsy zany tokony mila hoe ahoana ny anatsarana azy amin'ny lafiny maro samihafa. Zao zareo misy vacation raisiny eo dia mbola miaona amin'ny zavady ny président de jury sy ny mpandraikitra rehetra izy dia avoaka le izy dia tsy fantatra hoe manahirana le miteny fotoana hoe roviana fa tsy maintsy voaka ato anatin'ny telo andro ohatr'izany. Antony maro nahatonga ny fiainany tapahafana fanadinana raha ny fanazavana tranony misy ireo antony maro ankoatra ny lafiny fanabeazana tsy maintsy jerena na tsarana ny kalitaon'ny fanabeazana tsy azo ialana kosa nefa ireo olana samihafa hita amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ka nahitany ireo lesoka samihafa nampiainany tapahafana fanadinana ofisialy raha ny fanazavana. Zareo mpitsara nahita hoe misy problème be zany na ny programme na ny manuel scolaire ny tsisy dia mahatonga le fampianarana hoe à plusieurs vitesses hoe be da be hoe le mpianatra zany misy tsara ny sekoly sasany ratsy sy ny karazany. Nanamafy ny teo anivo université an'Antananarivo fa efa manomboka sady ny fanomanana ny baccalauréat ho an'ny taona 2024 taorian'ny fahavitany fanadinana tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Vao an'ny distrika ny Vangaindrano sika fa dia ankizy lahy misy zato mahery no natao didipotra faobe tao amin'ny distrika ny Vangaindrano omaly. Ezaka goavana izay nataony solomavam-bahoaka ny Vangaindrano randriana solo toditsoa idéal sy ny vajiny no nahafahana nanao ny didipotra faobe ho an'ny reto ankizy reto. Anisan'ny fomba tsy maintsy ataon'ny lehilahy any amin'ny foko Antesaka ny Vangaindrano ny fanaovana didipotra ary antony tsy maintsy ny rosoana tamin'izany mba ialana amin'izay hoe misy tsy vita noho ny fahasairana ny ray aman-dreny. Andao rahantsika ny makasika izay vaovao izay. Etsika govana izay nahafahana nanampy ny ampiarabelona ao amin'ny distrika ny Vangaindrano ity nataony solomavam-bahoaka randriana solo toditsoa idéaly sy ny vadiny ity ny fora zaza faobe dia ny mba hahafahana manao didipotra ireo zazalakely ary misa 100 izy ireo no natao didipotra tamin'ity herinandro ity. Nisy ihany koa ny fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana izay niarahana tamin'ireo mpitsabo ao Vangaindrano. Tsy afaka manatanteraka ny etsika ny solomavam-bahoaka raha tsy nisy ny fiara-miasa tamin'ny mpitsabo sy ny gouvernoura ny faritra Atsimo Atsinanana raha ny nambarany. Tsy maintsy mifora ny zaza na atao didipotra ny zazalahy Antesaka hoy ny Ampanjaka ary nakasitraka ny mpiniavany solomavam-bahoaka ny Ampanjaka no izao ezaka goavana nataony mba ahafahana manapaka sy manao didipotra ho an'ireo zazalahy Antesaka ao Vangaindrano ireto. Misy fetsekana amintsika zanaka Antesaka raha sy bafora taloha ireny sy mahazo tongolo raha sy bafora na maty izy fora eto izy mitsoana tongolo za e fora zay nahatonga amboara misy fora io fa sy olombelona raha sy bafora. Nisaotra ny solomavam-bahoaka ny ray aman-dreny izay nahazo tombotsoa tamin'ity didipotra faobe ity ary nisy ihany koa ny fizarana kilalao ho an'ireo ankizy.
tena feno fahafalia yay ame commune egny be nanoranao io fora zaza goava be io tena isoragna anao sady nahazo kilalao maro be koa zaza foramogna ao da isoragna anao zany ho an'ny siady taona 2024 dia nisy ny ampany izay anamboarana ny trano pokon'olona ao Vangaindrano ary nanotra tafo fanitso sy simenitra ny solo mavambahoaka randriana solo totoso ideal sy ny vadiny ahafahana manatanteraka ny fanamboarana sy ny fanarenana ny trano pokon'olona. Fa manambahiny ny fampalalambavao amin'ity alina ity tsy iza fa inofy avy ao amin'ny Canal Plus Analakely. Miarabanao. Toko miarahaba anareo eto amin'ny plateau dia miarahaba antsika rehetra manaraka ny fampalalambavao eto amin'ny TV Plus Madagascar. Isan'ny ahafantarana ny Canal Plus ny fanomezana fahafapo mpanjifa amin'ireo tolotra maro isan-karazany. Inona no tolotra indray ary ho an'ny Canal Plus Analakely? Eny tompoko, izay indrindra ny ahatongavanay eto dia satria misy promotion indray zao amin'ny Canal Plus amin'izao. Isoloko tena ny Canal Plus Analakely dia izay mampiditra Canal Plus amin'izao dia 45 000 ariary monja dia efa mahazo. Izany hoe miaraka amin'ny antenne, décodeur, carte ary afaka mbola aterina any aminareo ihany koa izay raha ohatra ka ilaina. Eo ihany koa ahafantaranareo le afazonan'le 5 andro tokan'alina aiza ho aiza misy mbola mipetraka ve reny tolotra ireny sa manao ahoana mitindry mitoraka ity? Tsy diso anjara ihany koa ny efa manana Canal Plus, izany hoe ho an'le mbola tsy manana izany izay 45 000 ariary izay, fa raha hoe efa manana Canal Plus kosa izy ka manao réabonnement mitazona an'le tolotra ny teo aloha dia mahazo an'izay 12 andro tokan'alina izay bonus. Dia ho an'ny tokan'alina ihany koa tsy very anjara akory hoe tsy mahazo bonus, fa ho an'ny tokan'alina efa tafiditra ao le DSTV dia efa tafiditra ao koa Netflix izany, efa ao anatin'ny Canal Plus ihany koa zao Netflix efa gratuit izy ho an'ny tokan'alina. Tolotra maro isan-karazany ihany koa ve mitoetra ao anatin'izay raha hoe manantona mivantana mandeha ny vatany eny Analakely fa ho an'ny tokan'alina izy efa gratuit, efa inclus Netflix, fa ho an'ny access évasion ary access plus dia à partir en 20 000 ariary dia afaka mampiditra an'izay Netflix izay. Manomboka roviana izay tolotra izay dia maharitra hatramin'ny oviana. Efa nanomboka moa izany le tolotra dia ho an'ilay Netflix manokana dia mbola dia haharitra ela mihitsy satria zavatra vaovao amin'ny Canal Plus, fa le promotion antsika hatramin'ny faran'ny volana zao aloha ny tena sura. Misy ve ny fanentanana ary? Eny tompoko, fanentanana ho antsika mbola tsy ao anaty fianakavian'ny Canal Plus afaka miantso amin'ilay numéro amin'ny laharana efa eo ambany io ny laharana dia afaka miantso amin'io ianareo afaka terina ihany rapitso na amin'izay fotoana mampety anareo. Ary azadiny fa mizara kit scolaire ny Canal Plus Analakely zao, izay miantso amin'io numéro io zany ka hoe hividy Canal Plus dia mahazo an'izay kit scolaire izay. Ary ho an'ny efa manana Canal Plus ihany koa izay manao réabonnement dia mahazo 12 andro tokan'alina mijanona amin'ilay tolotra nisy anazy. Akafahantsika nofy avy ao amin'ny Canal Plus nitondra izay fanazavana mikasika izay tolotra izay. Eny tompoko mankasitraka anareo ary. Fa iverenantsika kely ny lafiny fanatanjahantena ankoatra ny taranja baolina kitra izay mampisongadina antsika malagasy amin'izao fotoana izao dia anisan'ny taranjam-panatanjahantena mampisongadina antsika ihany koa ny taranja basketball izay lazana antsika izay ihany koa no mahatonga ny fitsidihan'ireo mpilalao teo anivon'ny NBA ireo mpilalao malaza eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mitsidika ny Madagasikara izy ireo amin'izao fotoana izao ary dia maro ny hetsika tanterahan'izy ireo ao anatin'izay fandaram-potoana izay fitsidihan'izy ireo ny Madagasikara izay. Ndeha ho arahantsika misimisy kokoa ary ny fanampanazavana miaraka amin'ny Prod Plus. Ny lanonana nerantsika androany dia lanonana natao fanomezam-boninahitra mpilalao tranainy teo amin'ny NBA, mpilalao américain, mpilalao basketball, Anthony Tolliver sy Sylvia Fowles. Sylvia Fowles moa izay efa fantatra tamin'ny nazahoany nisinisy ihany ny médaille olympique, vao tamin'ity taonty ihany koa izy no teo amin'ny WNBA Hall of Fame. Dia Anthony Tolliver fantatra tamin'ny andriny ankinany ireo ekipa rehetra nisy azy tany États-Unis nandritra ny
20 taona ny Estsany tao anatin'ny NBA. Tonga eto Madagasikara izy ireo mandritra ity herinandro ity hifanakalo amin'ny tanora malagasy, hifanakalo amin'ny mpilalao basketball malagasy, zandriny sy ireo efa lehibe ihany koa fa indrindra ireo tanora vao misandratra hampianatra filalaovana basketball mazava ho azy fa ihany koa hampianatra ny lesona azo tsoahana avy amin'ny basketball, fiaraha-miasa avy amin'ny masuivo américaine sy ny département tampanjakana amérikaina moa zany misy ny sampana manao diplomasia ara-panatanjahantena manana ny fandarana asa hoe sports envoy na iraka manokana ara-panatanjahantena dia anisan'izay zany izy mianata ireo ary ny rahana ny asa ta ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fédération basketball eto Madagasikara. Isika malagasy irery eto Madagasikara no sady nahazo vehivavy amin'ny mpilalao basket WNBA, lehilahy avy amin'ny NBA fa ny hany nahazo mpanao fanatanjahantena iraka manokana amin'ny taranja basketball maneran-tany. Fanomboana ihany tia fa ny fiarahan'zareo amin'ny tanora malagasy efa nanomboka ary mbola hitohy eto Antananarivo hatramin'ny sabotsy izao, ny ho any Mahajanga kosa dia ho amin'ny alatsinainy ho avy izao. Dia ho rahantsika kosa ary zao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe gaboraraka indray no voambolana fantarina ny dikany. Iray lasitra aminy hoe goragora. Ny hevitry ny voambolana hoe gaboraraka dia ento milaza zavatra votsavotsa na asa vita tsisy fitandremana sy tsy firarahina na koa hoe totono sady sy voahevitra. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe irefleshi na hoe maladroit. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Ato anatin'ity fizateny manaraka ity, mila patsahivina amin'ireo mampiasa lalana indray ny lalan'ny fifamoivoizana fa tsy kiaritra ho gaboraraka izy tato ato ka matetika dia vokatry ny tsy fitandremana no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ato anatin'ity fizateny manaraka ity, mila entitra mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora fa raha tsy izany dia gaboraraka ny fitaizana azy ireo. Rehefa haintsika ary ny dikan'ny teny hoe gaboraraka dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro zany rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV+ Madagasikara. Manasantsika ary zao anaraka ny eo ara hoe mazoto mianatra iriny ankizy miaraka amin'ny cahier Premier Plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable Premier Plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur, action. Nampianatsanareo dimy mianata fa misy formation any Amerika. Dia nefa tsy maintsy ny ray aminareo dimy ihany nefa ka mandeha any fa tsy hainareo dimy. Dia tsy maintsy fantona ny ray aminareo zany aloha mandeha makany. Tonga dia za zany tonga dia vazaha mihitsy za zany tonga dia sady manolo tena tonga dia vazaha mahafantatra mihitsy za mahay miresaka amin'ny vahiny PDG mahay miresaka amin'ny vahiny reny mihitsy raha hoe any firy andro le any 10 andro zany za mihitsy zany mahay mifampiresaka tsara amin'ireo haiko tsara zany vao tonga any Amerika dia manino good morning everybody I am Malagasy people. Giral Danger, go to you for business. Mety zany. Lizy ve PDG anankiray izay ihany. Raha ihany aloha ny amin'ity. Zaho zany. Dia tsy maintsy mifantana ny ray amin'ireo dimy zany. Manolo tena. Ataoko za mba zokony. Tsy mety ka. PDG mba ataoko za zokolona. Andraso aloha zay misy ny tomobile aloha verifio kely. Tsy nidy izy teo, tsika tonga teo ohatra tsy nidy. Tsy aloha ve tapahana mihitsy aloha hoe qui veut go à Amérique. Ndana aloha verifio aloha le tomobile aloha fa tsy midiny eo ahy. Dia avy eo indray ho bedin'olona. Ianao mandeha. Ahoana PDG fa tena izy ve izy Giral ve no alefanao any? Zao efa fantana aloha le olona andeha. Fa zany hoe tsy maintsy dinihana zany ny fomba iresahana amin'ny Giral hoe amin'ny manaraka ny fotoana andehananao indray fa efa voafantana indray aminareo zany no
dia tonga dia teneninao eto sa dia ahoana zany zay zany tena général ve hoe tsy mandeha hoe tsy zany zany mandamana azy ka haiko tsara ny miresaka amin'ny général hoe zao no tokony dia iza zany le mandeha satria le izy moa zany tena antoko ny fampandrosona société atsika bosi zany aloha no hoe aloha mandeha makany bosi fa manaraka kosa mba mandeha indray zay manaraka zany dia mandeha indray nareo e ifandrimbiasana le toerana hoe mandeha makany fa inao mahiteny anglais tsara ena haiko mahay izy fa tsara be zany fa aloha dia alao inao no miresaka amin'ny général am'le amteo fa sarotra be mantsy fa ibosiny dia hiteny hoe tsy anao mandeha fa za aloha fa haiko miresaka aminy zany andaminazy ny fomba firesahana aminazy dia alamitsika eo zany misaotra betsaka PDG andao ary dia makasiraka aty tapitra fivirina tapitra ny fivirina dia samy mamonjy ny asantsika ry tsara ny fandavan-tena fa aza milingilingy amin'ny zavatra tsy hay andrianiko ny teniko ny an'ny hafa ihany koa feheziko coupé dans la boîte faranatreto ary ny fiarako taminao tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany zorabarojaonina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko ho any amin'ny faritry menabe iny isika ato anatin'ny songadina ao amin'ity alina ity fa dia entitra ny fitandrona ny filaminana ao amin'ny faritra menabe indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao faritra be mpitsidika ny faritra menabe ka mahabetsaka ireo ambana amin'ny lafi ny fandrimpahalemana araka izany hoy ny commande ny vondrony zandary ao menabe anisan'ny fepetra noraisina ny fanamafisana ny fandrimpahalemana eny an-dalana mba isoroana ny loza tafitra ao anatin'izany ny fametrahana zandary amin'ireo toerana ahina isy loza iseo fa indrindra ny fanarahamaso ny mpamily izay tokony horoa isaky ny taxi brosy misy ny firaketana antsoratra mikasika ny fivezivezeny ireo fiara anamorana ny fanarahamaso raha ny fanazavana trandy mamitiana andriamin'olona sy arikra 900 no hitatitra ny vaovao ny tombony isandreo mpitsidika sy mpiala sasatra anatin'ny faritra menabe hatramin'ny fanombohan'ny fialan-tsasatry ny mpianatra nandrayetsika maro tahaka ny zaikabe ny fivirina samihafa koa ny faritra tatoato ny tombo avy dimieny araka izany ny abetsaky ny fivezivezena hita tato anatin'ny faritra tsy maintsy nametrahana paikady manokana ny lafin'ny fandrimpahalemana sy fitandrony ireo endrika loza samihafa hoy ny teo anivy zandarimary-pirenena anatin'ny vondrony zandary eto menabe anisan'izany ny fanarahamaso akaiky ireo taxi brosy izay mibetsaka mifamezivezy amin'ny fitateran'olona amin'izao vanim-potoana izao Yana na mafisina kokoa ny fametrahana andreo zandary any amin'ny toerana iverina fa mety hiteradoza sahala fidinana be na fiolahana be malembanty indray dia indray akilizato sy mahabo dia raha hitatsika tsara fa raha masendra mandalo misy maro betsabetsaka nisan'ny zandary fantenasandreo zandary dia misady micontrôle koa ny doublage satria raha jerentsika tsara fa 4 ora ny tokony faharetany chauffeur anankiray mitazona ny mba afaka tazomina chauffeur zany ny halaviran-dalana amin'ny familiana resaka eto dia jerentsika fa Tananarivo Morondava efa mihoatrany amin'ny 90 orana 70 orana zany dikan'izay zany efa tokony farafaratsiny misy olona roa zany doublage zany lay chauffeur dia misy carnet d'enregistrement ny va-et-vient eo satria jerena koa aranao matetika loatra na dia doublage iray teo isaky sanandro andreo miverina podipody eo reraka ny amparany aleotsika mba jerena ihany ny tany fiara koa raha jerentsika tsara fa isaky ny ray volana mety na isaky ny 3 volana na isaky ny 4 volana périodique zany anaovana visite technique zany amin'izay contrôle nefa ny raha io mety eo ny haratsian'ny lala indraindray dia eo koa ny havezatra ny entana hoentina indraindray ireny mitambesatra ireny dia mety hiteraka loza koa tahaka zany ka zay mahatonga ny hoe tsy maintsy asina ny contrôle ankoatra ny fandrimpahalemana an-tanety CR-ny zandary manokana koa ny fitaterana an-dranomasina miara-miasa amin'ny APMF izy ireo amin'ny fanaraha-masina ny fivezivezena an-dranomasina izay jerena manokana amin'izany ny fandehanana ny Belotsirbina sy ny tsinginy Bemaraha izay toerana tena mahasarika mpizahan-tany. Eo ny paikady fehezaka amin'ny fametrahana fandrimpahalemana Morondava fa efa miditra amin'ny fametrahana paikady matra ny tompon'andraikitra
eo anivon'ny Zandary Maria-pirenena raha ny fanazavana traniny nanamafy ny teo anivon'ny Zandary raha tafatra mena be fa anisany mitondra vokatra tsara amin'ny lafiny fampandriam-pahalemana ny fomba fifampitondrana eo amin'ny samy vahoaka ireo heverina fadalo ary ny mpitandro ny filaminana anisan'izany ny fametrahana fepetra entitra ny fampianarana ny fiaraha-misalay ary ny fanasaziana rehefa tsy maintsy tonga amin'izany no fototra izany rehetra izany raha ny fanazavana. dia ny ankireto klasy itoko vavy no namarana ny fampalana vaovao tamin'ity alina ity isorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny raha ary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray to klasy itoko vavy.